dia ankafaliana tanteraka no androsoana ao tokantranontsika indray tomboko lasy tomboko vavy amin'ity alarobia ity fotoana efa ifanomezantsika mahazatra moa izy ity anarana ny fandarana sahilaso zao anarantsika vaovao mafana maro samihafa anarantsika andraisantsika vahiny ihany koa ao anatin'izany rehetra izany toy ny mahazatra rahako manolotra amin'ny namana Clémence Rarinirina ny fandaharana dia miarabanao Clémence miaraba ny mpanaraka ny fandaharana ihany koa moa zany tafaraka amintsika miravavy eto indray. Ya dia miarabanao ihany koa namana Lilira Faralahy dia miarabantsika rehetra manaraka sy tapaka ny fandarana sahilaso zao eto amin'ny MBS ora iray eo ny rahantsika indray amin'ity alina ity anasananao tsy saraka aminay hatramin'ny farany fandarana ny endriky ny fandarana efa natsidiky namana Lili teo ihany isy vahiny raisitsika rehefa avy eo dia tsy iza fa Andriamatoa Marcelin Razanakoto co-président ny VPHM na ny vondrona politika hafa miray izy no raisitsika iresadresaka ny fahitana ny raharaham-pirenena. Araka izany ary dia anisan'ny angatantsika ny hevitry ny vahiny voalohany ny fanambarana izay nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana filoha-mpanorona ny antoko Madagasikara moa zany ny farany herinandro lasa teo Clémence Rarinirina mikasika indrindra ilay fiantsoana ny fiarahamientana sy fanambarana ny hery amin'ireo vondrona hafa rehetra izany izay nataon'ity filoha-mpanorona ny antoko ity arahantsika izay zavatra izay dia aoriran'izay isika dia miverina eto avy hatrany manohy ny fandarana. Tsy avita irera ity isika ato amin'tiako Madagasikara na ato amin'ny RMDM fa tsy maintsy miasa miaraka amin'ireo vondrona politika hafatsika miasa miaraka zay ny fahombiazana ka tandremana tsara manilikilika manteneniko ato tsy azo atao mihitsy manilikilika satria mitovy daholo ihany ny fahasahiranana eto Madagasikara mitovy samy tsisy ny sakafo tsy misy ny foto-drafitrasa lalana lenao lalana lenindreo koa izy koa tanana lalana dia tandremana ny fandasa zay lasa ny lasa momba ny lasa fanangana firenena valiny saika firenena mifankaty firenena miombona ka noho izany tsy hanidy varavarana mihitsy sika. Araka izany dia ankafaliana no andraisananao Andriamatoa Marcelin Razanakoto izay vahintsika amin'ity alina ity mivahiny voalohany atao anatin'ny fandarana sahilaso teo ianao dia faly mandray anao izahay. Dia miarabanareo miravavy miaraban'ny teknisianina rehetra atao amin'ny MBS ary koa miaraban'ny mpeny rehetra manerana ny nosy izay faritra rehetra azahoana ny MBS. Eny ary ny fanehoan-kevitra nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana Andriamatoa Marcelin iny fanambarana iny ahoana nandraisanao azy ianao manokana? Ho anay manokana moa rehefa nanangana ny VPHM zahay mbola centriste ny nanangananay ny VPHM tamin'izany heritaona lasa zay rehefa nitsangana izy io dia ny objectif anay voalohany dia ny ampiavana sy ampitambatra ny hery politika rehetrarehetra izay misy eto amin'ny firenena tsy tena mbola tratranay ny tanjona satria amin'izao fotoan'izao na dia efa maro ara ny hery politika miaraka aminay dia mbola miaro ihany koa ireo mbola misalasala ny fandraisako an'iny fitenenana iny satria izahay dia efa anisany niona tamin'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana teny atokantrano ny teny Faravohatra ary anisan'ny resahanay be dia be tamin'izany hoe aoka ny disadisa politika sy ny olana amin'ny tsirairay avy mba hipetraka fa andao ty firenena ity no jerevana ary hojerena mihitsy ny fanavotana azy amin'izao fotoan'izao ny VPHM dia mavondrona politika misy parti politika maromaro misy association politika maromaro ihany koa zahay zany amin'izao fotoan'izao dia efa mitambatra misy atao hoe vondrona 5 efa miara-dalana ao anatin'ny RMDM ny Panorama ao anatiny ihany koa ny VPHM mazava ho azy ny FIM ary ny SPM efa hiditra hiaraka aminay ihany koa zao araka ny fifampiresahana ny état régional eo ihany koa ny mety ho fiarahanay miasa amin'ny lera sy ny rehetrarehetra ho anay zany dia efa tarigetra napetrakay mihitsy zany hoe ampiavana ny
vondrona rehetrarehetra ampiavana an'izay tsy mbola miavana satria tsy vitan'ny fitsitokotokoana ny fanarenana nyity fireneny ity raha am'izao fotoan'andro efa tafalatsaka lala zao indrindrindrindra tandondomondoza ity firenentsika ity amin'ny fifidianana zay atao amboletra am'izao fotoan'izao inona no vokatr'izay fifidianan'izay ao ariana ilatsaka ihany reo olona telo zay azo lazaina fa favoria ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana Andry Nirina Rajoelina ary Hery Rajaonary Mampianina samy manana ny olony reo fa raha resiny anankiroa amindreo ka maharesiny ray ka isy teny hoe alatra io na doublon ray io satria am'izao fotoan'izao efa malaza ndray ny fananany sasany bulletin mitokana mialatsiny fa mbola rumeur moa zany fa tsy mbola source sûre de hoe efa misy manana bulletin mitokana any maninona ny fanjakana ny tonga de nahita chiffre 3 millions mbola tsy mandeha akory ny recensement de fa mahita 3 millions anao fa maninona raha natao aloha ny recensement vao namoaka chiffre ny fanjakana zany rehetrarehetra zany mampiahy ary ny VPHM de misoroka ny tsisiny zany ady zany zay VPHM raha niona tamin'ny filoha Marc Ravalomanana niona tamindreo tompon'andraikitry ny Panorama ary aona ihany koa satria ny filohandra Hery Rajaonary Mampianina moa vao aingana ny tonga de mbola eo ampandaharana ny fandaharam-potoana rehetra iresahana amin'izay izay VPHM tsy mipetraka tamindreo tsy hoe ny mpanohatra ny tiana ionana fa nangatahana fionana ihany koa ny fitondram-panjakana fa mba olon-dehibe ihany koa zay na de tsy mpitondra fanjakana ary fa napetraka hoe am'izao nareo raisina de apetraka eo manomboka amin'ny fito sasany maraina amin'ny telo vao ilazana hoe tsy afaka mandray anareo ndray zahay fa chargé de mission mandray anareo naneo ny tsy fafaliany noho izany ny mpikambana de nanapa-kevitra hoe zay tsy eo amin'ny chargé de mission fa aloha zay andeha zay zany midika fa tsy ny mpanohatra ihany na ny mpanelanelana na ny elanelana ihany no nangatahana fionana fa hatramin'ny fitondram-panjakana ary zay VPHM de nitady solution ho amin'ity firenena ty noho ny zavatra misy efa irahantsika malala resaka fifidianana ianao teo ity taona 2024 ity tokoa de fantatra fa hoe tao-pifidianana raha mifantatra treto ny tetibola hoetimanana aloha raha voasoratra ao anatin'ny tetibolam-panjakana dia 45 milliards ariary na 520 milliards ariary ny sorabola voasoratra raha fijeriny maro de na fifidianana be ny tanàna raha tsy ho vita tsy ho zakana zany tetibola izany fahitanareo anazy manokana hoe tena manana le fahavononana iroso makany am'izay hoe fitondram-panjakana ho anay aloha mahita zay fa tsy de manana an'izay fahavononana iroso zay ny fitondram-panjakana satria hatreto aloha mbola tsy misy vahaolana tsika nge zao efa 6 volana sisa sa 8 volana sisa de ho avy zany fifidianana zany hatram'izao aloha zany na ny recensement ary zany le fontina liste électorale zany zava-dehibe amin'ny firenena anankiray zany nefa hatreto aloha zany mbola tsy vita sorabola io voalazanao teo hatreto aloha raha nitako déclaren'ny CNI de hoe zay tsy angataka volana izanaiza fa teneninay fotsiny le 140 milliards teneninay fotsiny io de zay te amme apahany na te amme manontolo de manatona everiko fa zavatra tsy anina zany ho anay tsy normal zany fa ho anay nefa no anay VPHM sy ireo vondrona efa miaraka aminay lalam-panorenana no jerena tsy maintsy amin'ity taona ity no nataterahana ny fifidianana tsy misy fialana baly io na misy fialana tsiny hoe ho atao transition de ho atao fiaraha-mitantana zany moa no malaza hoe reo olona reo mitady fiaraha-mitantana mitady gouvernement d'union nationale mitady an'izao fa ho anay apetraka ny deal rehetrarehetra de aloha ny fifidianana andeha arak'ilay tety andro nomena amin'ny 9 novembre zay nefa tety andro nomena de aloha taterahany zay fa alohan'izay kosa de mangataka zay ny sin'ny concertation nationale ahafahana mametraka tsara ny
ny lalam-panorenana satria raha mijeritsika ny lalam-panorenana amin'izao fotoana izao dia ninterpelena arak'izay rehetrarehetra itiavana azy. Raha nisy ny motion d'empêchement natao tamin'ny fitondrana teo aloha dia natao hoe pacte de responsabilité. Raha misy ny fametrahana ny filohan'ny mpanohatra ho septième vice président amin'ny assemblée nationale dia navadika indray hoe filohan'ny mpanohatra izay voafidy ao anatin'ny parlement no ataon'izany. Tsy izay nefa ny voalaza be dia be zany ny zavatra tsy mety. Izay zavatra rehetrarehetra izay tokony misy fanovana mba tsy hafahana mi-interpréter ninina intsony. Mandeha io zao ny ao anatin'ny lalam-panorenana dia milaza fa fidinany lehibe ny faritra, fidinany président Pokotany. Amin'izao fotoana izao nge nomena ny président Pokotany dia tambazana vola avo telo eny sa avo firy eny nomena ny lehibe ny faritra dia lasa gouverneur ny anarany fa nitsakitsahana lalam-panorenana zany. Mitovy tanteraka amin'izay fijerinareo izay koa ny fijerin'ny FFKM hatreto raha ny fahitana azy satria mihevitra hamory ny hery politika rehetra izy ireo mba hikaondoha melohany hatrehana ny fifidianana. Efa ela ihany moa ny FFKM ny fantatsika hoe nanan'izay finiavana izay hoe miantso ny amin'ny tokony isian'izay fikaonandoha-pirenena izay fa ny zavatra hita aloha hatreto dia manamafy sofina ny eo anivo ny fitondram-panjakana. Te antany ianao hoe azo heverina azo eritreretina ihany ve ny fahatanterahana izany fikaonandoha-pirenena izany amin'ity indray mitoraka ity raha izany finiavana rehetra izany no atambatra? Ho anay aloha dia tena miteny izay hoe ho azo tanterahana ny fikaonandoha-pirenena miainga hatrany amin'ny fikaonandoha-paritra. Ny mahatonga hiteny anareo an'izany raha tena tafatambatra daholo ny hery politika rehetrarehetra eto tsisy mahasakana ny tsy hanaovana an'izany ary tompona andraikitra voalohany amin'izany ny fanjakana raha hoe tsy tanteraka izany. Satria amin'izao fotoana izao any iarahantsika mahita fa nanao anatin'ny fitondram-panjakana rehefa efa tsy iray intsony. Efa misy fizarazarana maromaro ka ireo le mizarazara ireo fa misy manatona n'ilay mivohy ny concertation nationale rehefa misy tena makasitraka an'izany. Ao koa moa zany manaraka baiko fotsiny ataon'ny fitondrana dia tsy te halala fa hoe tsisy crise eto. Dia izay no excuse anaovana azy fa ho anay miantso izay eto. Araka ny tenin'ny filoha teo aloha iny raha ataoko hoe nisy angamba ny ady tamin'ny 2009 enjakenjana ny fifandomanay tamin'izany fa rehefa tokony tambatra aloha anavotana ny firenena aleo tsy olona izay tsy misibla hoe rajoelona na tsay kristiana na iza fa aleo atambatra ny forsa ary miantso ihany koa izay ny TGV hiditra ao anatin'le fivondronam-behan'ny mpanao politika mba hiaraka andatabatra boribory ikaondoha hoe inona ny ahasoan'ity firenentsika ty. Resaka fifidianana trantsika teo Andriamatoa Marcel Razanakoto maro ny antoko politika resy lahatra fa hoe mila asiana fetrany ny vola izay ampiasain'ny candidat amin'ny fifidianana izay ho avy rehetra manaraka eo nareo eo anivon'ny VPHM manokana ve miombon-kevitra ny amin'izay? Tena miombon-kevitra amin'izany zay satria anisan'ny mahatonga ny filoham-pirenena tafapetraka eo amin'ny toerana inge amin'izao fotoana izao dia ny rahantsika mahalala ny volana ampiasaina par rapport amin'ny volana ampiasain'ny sasany izay tsy voafe. Zay efa voasoratra fa tsy maintsy manao déclaration ny olona ilatsaka ho fidiana rehetrarehetra milaza ny soratra. Misy inge ny samy finina eto maninona ny tsy hitany samy finina na tsy hitany hafa izay vola be nampiasaina zay tsy misy ny fifandanjahan-kery amina samy candidat zany. Ny candidat aloha dia mazava ho azy fa raha mahita tsika dia ny t-shirt misy amin'izao fotoana izao tamin'ireo mpilatsaka hofidiana hoentin'ny olona mandehandeha eny, hoentin'ny olona mitarika sarety, hoentin'ny olona manao an'io rehetrarehetra io dia mbola ny TGV ihany no manana an'izany t-shirt zany. Midika zany fa raha ny t-shirt fotsiny ara nampiasain'ny fitondram-panjakana tamin'izany dia efa nahahenika ny Madagasikara ray manontolo. Source avaiza naninona ny tsy niasa ny samy finina
naninona ny tsy ny asa ireo mpanara-maso rehetrarehetra ny cour des comptes maninona ny amin'izao fotoan'izao vao milaza hoe misy an'izao zao zay nge manahirany ka zay ny tianay anaovana n'le concertation mba hametrahana ao anatin'ny lalam-panondrenana ny tena lalàna marina ifampivezana eto Madagasikara. Andriamatoa Marcelin Razanakoto amin'izao fotoana izao dia solombavambahoaka maromaro no tsy mihemitra ihany koa tamin'ilay fitsipaham-pitokisana ho an'ny gouvernemanta tamin'ny farany teo izany satria dia iarahantsika mahita hatreto fa dia mbola voatazona amin'ny toerany Andriamatoa Tsay Christian ho prime ministre ao anatin'izao gouvernemanta izao. Ho anareo anivon'ny VPHM manokana hoe inona aminareo no tena antony mahatonga ny filoham-pirenena tsy nanova na nanala ny prime ministre mihitsy efa 4 taona mahery izao? Iny aloha sarotra be ny anazava zavatra mahakasika an'izany eto fa anazy iny ny zavatra hita fotsiny a dia efa mizarazara ny hevitra ny eo amin'ny fitondram-panjakana. Raha nandeha nge iny motion de censure iny tsy fantatro ny fahaizana politika ao anivon'ny zany fitondram-panjakana zany na ahoana ka motion de censure efa mipetraka dia hosotominao indray dia asiana député le mpanao ireny atenenina fotsiny hoe zany sitona ny signaturako nga moa zany azo atao anatiny mba efa parlementaire atao ihany ny tena fa tsy mba nisy an'izany tao hoe sy ny avinao ny zavatra anankiray androany dia raha sotominao ny signaturanao zavatra tsy mety zany. Ho anay tsy te hiteny zahay VPHM na zahay vondrona 5 aloha hatreto na manana ny analyse politika anay hoe inona ny nahatonga an'iny dia ny fahalalanay azy fotsiny hoe tsy fahaizana politika tsotra izao reny fa raha ohatra nge nalefa iny motion de censure iny samy nanao tsi daholo ny député rehetrarehetra voty miafina iny dia tsisy ahafantatra hoe député mapara ianina nanao tsina député mapara ianina nanao eny tsy alova ara nanao an'izay toy zay nanala barakatena ohatran'ireny. Raha amin'izao fotoana izao tsy ny motion de censure fotsiny fa voatoka tsy amperinandro akory zay misy déclaration ataona olona mapara tena mapara dia ny zavatra misy ohatran'ny efa langazy hafa mihitsy no ataony dia ny mpanohatra rehetrarehetra tsy misy mirarahany eo ary tsy misy maneritreritra maly an'io fa zareo samy zareo ihany no mifamaly amin'izao fotoana izao ka ianao raha anontany aho hoe inona ny hevitra amin'iny aminay zany reny dia démonstration de faiblesse tsotro zao reny zay tsy hanao commentaire hoe ohatran'ny hoe Rajoelina hono nanakana ny ny ancienne antenne pirenena hoe ajanona io zavatra io na hoe Tsay Christian hono nizara vola na hoe ino zay tsy miditra amin'izany fa ny fantatray fotsiny déclaration de faiblesse reny aiza daholo tsika mpanao politika zay mpanao politika efa enjehana hoe leo politika ny olona politika n'izy reny mino fa tsy mpanao politika ny olona nanao an'ireny fa olona te ho tonga eo amin'ny fitondrana fotsiny. Eo nge misy déclaration tsy mila diaspora maninona n'izao vao miteny an'izany fa naninona raha vao niantso an'ireo diaspora mameno fitondram-panjakan'ireo ny filoha dia efa nilaza hoe zay nge eto manam-pahaizana daholo zany rehetrarehetra zany démonstration de faiblesse ataon'ny fitondrana daholo dia tokony ho tonga saina tsy ny mpanao politika ihany fa hatramin'ny vahoaka malagasy ihany koa ary eto dia miantso ny vahoaka malagasy mba hoe aleo mihavana amin'ny mpanao politika toy izay mihavana amin'ny mpandrarà sy ny mpanao business ho tonga eo amin'ny fitondrana. Fa rehefa nisy moa iny fanovana ny gouvernement iny dia nisy tamin'ireo loholona no tendrena ho ministra dia ministra ny fitsarana izany banga iray zany zao amin'izao tsika miteny zao ny toeran'ny loholona eo anivon'ny antemeran-dolona ho avy koa ny fotoana andeha ny fifidianana tsy maintsy ametraka fialana ny filoham-pirenena raha mbola ho candidat izy inona ho anareo anivon'ny VPHM manokana ny mety ho kisary kajikajy ao ambadika izany sy izay mety iseho rapitso raha ny fahitanareo azy manokana. Efa nisy teto ane zany tsy ho androany zany ny tranga efa nisy zany esorina ny député anankiray ampidirana an'izay esorina ny sénateur ray inomena sénateur anankiray izay metimety isolon'ny filoham-pirenena
amin'ny fotoan'andro ametrahan'ny fialana. Zavatra efa nisy teto zany tsy mahagaga zany ary tsy omena tsiny zay tsy manome tsiny fa aleo andeha fa rehefa manaiky an'izay ny vahoaka de anjaran'ny vahoaka no mibaby ny vokany. Fa ho anay VPHM maloha de fa mieritreritra hoe ho ratsy io zavatra io raha izao ny fandeha. Mety izany mety eritreretinareo VPHM manokana. Manana olona eritreretina eo zay fa alao anay zany tombatombana anay zany fa tsy afaka hiteny an'izay eto. Ny resaka ministra ny fitsarantsika teo efa nilokaloka ny ministra teo alohan'ny ministra amin'izao fotoana izao fa hoe ametraka fitsarana tsy mitanila. Etsy andanin'izay mbola manamafy ihany koa ny ministra vaovao fa dia tsy hisy famindrampo ho an'izay manao kolikoly. Ny vaovao isan'ny nalaza nefa ny faran'ny herinandro teo teny amin'ny tambazotran fantatsika tsara dia anisan'ny nahavoatontonona be tompona andraikitra ambony ao anivon'izany ministera izany ilay resaka kolikoly amina miliara maromaro. Eto izany dia te hametra-panontaniana aminao aho hoe fitsarana tsy mitanila tena mbola azo antenaina ve zany amin'izao fotoana izao? Tsy haiko ny tsirairay angamba no mijery an'izay satria io ange raha hiteny ianao hoe fitsarana mitanila na fitsarana tsy mitanila mety tsy mifitsarana rehetra ange no mitanila fa mety zay mpitsara voabaiko ny fitondrana ohatra zany sanatria raha misy fa raha ny fitsarana aloha hatreto raha mijery fotsiny ianao condamnation an'olona voatsihela mpanao politika isan-karazany de mampanontany tena ihany hoe ara-dalàna ve zany condamnation zany raha ohatra ve tsy te-hiteny zavatra be deaibe satria io raha-pitsarany fitsarana manana ny fahaleovantenany nefa koa ndraindray ny tena mieritreritra ihany hoe tena ao ve le fahaleovantena fitsarana ndraindray koa mety tsy le mety ny fitsarana miaraka amin'ny SMM mety manana fahaleovantena na miaraka amin'ny CSM mety manana fahaleovantena fa mety ho mpitsara anankiray na roa zay tsy manana fahaleovantena fa mandray baiko no manao an'izay fitanilana zay de angamba tsy ho tenentsika zavatra tsy hiditra resaka polemika be amin'izany za satria raha-pitsarana ty raha-raha resaka anao teo hoe zareo samy ao anatiny rehefa manomboka tsy mifankahazo miady sy ny sisa fa etsy andaniny ihany koa dia mafana ny ady seza eo amin'ny sampanohana ny fitondrana amin'izao fotoana izao ny toeran'ny saiga zao na ny sekretera-mpanjakana miadidin'ny zandarmaria-pirenena aloha no niteraka resabe ka voatontonona ho mifandrivotra an'izany ny saiga ankehitriny izay voalaza fa arovan'ny général Ravalomanana dia eo ihany koa ny général Lilisson izay isan'ny akaiky ny Florajoel ihany koa etsy andaniny dia mivoaka koa iny ny fanambarana pahibe maso feno fahasahina izay nataony filohan'ny antemera-pirenena Christine Razanamahasoa izay mangataka ny hoe hanomezana ny toeran'ny prime ministre sy ministre folo ho an'ny zanaka ny faritanin'ny Fianaratsoa ho setry ny fanohanan'izy ireo ny filoha zany ankehitriny amin'ny fifidianana manaraka ahoana no andikanao an'ireny ady seza miariary tsy misy fahamenaran'ireny intsony ataon'ireo mpomba amin'ny fitondrana le izy ange tsy ady seza ihany no misy ao fa efa hitao daholo io gera rehetrarehetra io nareo zao miresaka ady seza eto fa raha nareo mino fa eninareo ny déclaration nataona député anankiray zay nanome tsodrany mpanohatra hoe tonga de mandehana aloha nareo fa ho avy eo ihany zay zany nge be deaibe nge ny zavatra misy ao anatin'io fitondram-panjakana io ary zay no mahatonga amin'ny teny hoe efa misy fizarazarana ary misy olona ary amin'izao fotoana zao efa misy mivoy hoe nefa ranonao de izy ihany no samy mifampitifitra ao zany nge efa resahan'ny olona amin'izao fotoana zao satria tsy mba mahay manafina ny lamba malotony lay fanjakana fa de atao miariary daholo io zavatra rehetrarehetra io ady sezana saigy ve de divana ohatran'izany de zay zany milaza fa hoe mbola tsy matahotra an'izaniza ny saigy teo aloha fa mbola toteny satria izy keo moa saigy teo aloha lasa conseil spécial fotoana zao ny anankiray lazainao de akaiky any président ozy ianao fa izy lasa gouverneur ka matokoa izy nakisaka ho gouverneur any ananinany fa tsy natao teo akaikiny ihany de ao koa raha misy tsy misy zavatra tsy mazava ao ka zay ny tenenako anao hoe tsy te andrivotra an'izay
tsy vo izay ny zavatra misy eto amin'ity fireneny ity fa eto a tsy misy mpanohatra miady mpitondra fanjakana eto atreto aloha tsy mbola nahita aka hoe député Tim ny famaly tamina député Mapara tsy député IRD tsy mbola nahita an'izany a fa io zao ny zavatra hita de ry zareo samby zareo ihany no tena miady ary zay no anentanako ny vahoaka malagasy mba ho tonga saina mba hijery an'izao zava-misy zao fa firenena iombonany ty indrindrindrindra etsona ny hery velona rehetrarehetra tena miantso ny hery velona rehetrarehetra ndao hitambatra nanavitra n'ity firenena malagasy ty satria io le izy ataony zareo fanao satria raha ny teny zany ny filohan'ny antenimera ozy izy ianao mitaky ministera folo sy ny karazany a tsy nisy mpanohatra namaly azy ange fa zareo samy zareo ihany député eo ihany olona ao ambassadeur taloha teo ihany reo ihany no mifamalimaly eo ary tsy hainy zareo naninona raha nipetraka fotsiny raha tena manao politika raha izany teo amin'ny toerany zareo aloha de navelako ny président-ny antenimera-pirenena ny teniteny tany ka tsy nyvaliko fa ny président saiko miteny azy hoe andraso fa ho jerevana ny momba anareo ko ty moa zavatra président efa tsy efa eo amin'ny efa-bolana sisa sa firy volana de ialy izy aizatsony ny anaovany an'izany vo eo anao ny nanao remaniement zany de ho forcenao anao remaniement ndray afaka ray volana zavatra tsy mety zany io zao samy ministra ny ministra anankiray milaza fa mikondane ny Poutine ny filoha Poutine ny ministra anankiray milaza fa tsy miandany amin'ny ety sy ny eroa aiza ho aiza zany ny tena politika n'ity fanjakana ity ary zany rehetrarehetra zany de miariary tsy mba miafinafina fa tena miariary ka amiko zany démonstration de faiblesse zany fa adalantsika tsika vahoaka adalan'ny reto mpanao politika reto adalanay mpanao politika zahay mpanao politika ny tsy mitsangana am'izao ary io tena mampahazo vaha an'le fitondram-panjakana mihitsy satria tsisy manohatra izy ny déclaré zao iny ny filoha teo aloha Maro Karavalomanana hoe aoka ny lasa momba ny lasa andao hitambatra tena hanao an'izany marina ve izy satria zahay ho avy ny forona ny VPSM tamin'ny mois de juillet tamin'ny herintaona de izy no miconsultenay voalohany tena ozy izy hoe za ozy miomba anareo ary makasitraka n'ity zavatra ataonareo ty fa iny izy tamin'ny sabotsy izy vo ny déclaré an'iny zavatra iny nefa raha tena mitambatra io avitra ihany ty firenena teverina lalindalina kely fa efa natsidika eo ihany teo le resaka diplomasia sy fifandraisana Madagasikara amin'ny any ivelany ho anao manokana te antany ihany hoe inona zany avy aiza ny ainga ary inona ny tena antony natonga an'le tsy fitoviany le hevitra zany satria fantatsika tsara ny resaka nataon'ny ministry ny serasera tao amin'ny France 24 izay hoe manamafy ny mahafirenena tsy mitanila atsika eto Madagasikara etsy andaniny nefa de fantatsika tsara fa nisy ny latsabatsy izay nataon'ny Madagasikara ihany koa teo ny firenena mikambana ny taky an'izay hoe fisitahan'ny tafika rosiana any Ukraine zany niresakitsika teo hoe efa miariary ny ady tsy fankazoan-kevitra fa ohatran'itiako raha idiranao lalina kokoa hoe ho anao manokana zany inona ny tena akoatr'izay hoe inona ny tena fototra mahatonga an'ireny zavatra ireny ny fototra mahatonga an'io aloha amiko de io fanendrena olona ataon'ny filoham-pirenena olona tsy mahafantatra akory any Madagasikara raha atao ane hoe marina ny ministry ny raharaham-bahiny gasy izy ary mipetraka teto izy fa taona maro ange izy zay lasa ambassadeur foana de ny zavatra misy eto raha nisy fivoriana ny rahana tamina comité international sy ambassadeur zay de nisy ambassady anankiray nanontany hoe zay ozy mahita fa misy rosianina be deabe tonga eto Madagasikara fa tsy fantatray hoe makaiza reny rosianina reny tsy fantatray moa na manara-maso ny fivoahana izy na manara-maso ny inona fa de hoe tsy hitanay reny rosianina reny ny zava-misy eto amintsika na ara-diplomasia ara de miariary ny tsy fitovi-kevitra io moa ny tenenina ny tena moa tsy hoe ny tena mampanao politika de misy ihany fifandraisana amina olona ao anatin'ny fitondrana
ary nisy namana anankiray zay ny teny hoe io ange ozy Marcelin samy manana ny mahakaiky azy ny filoham-pirenena sasanozy izy akaiky amin'ny filoham-pirenena pour dire oui ny sasanozy akaiky amin'ny filoham-pirenena pour trouver des intérêts ny sasanozy izy akaiky amin'ny filoham-pirenena mba hitady toerana ka zay zavatra rehetrarehetra zay a eto efa azo lazaina eto misy ministra fahitana azy izy mihitsy ny baiko ny président io ary président io tsy afaka miala aminy na oinona zavatra misy de tsy afaka miala aminy ary zay tenen'io ministra io sy zay zavatra rehetrarehetra ataony ministra anankiray ka rehefa akaiky an'ny président izy tsy misy olana eo ihany izy ministra eo ihany na hitaky inona ny mpanohatra na hitaky inona ny vahoaka na izy hiteny hoe sory ranona tsy manala an'io izy io zao mitaky ny fianaratsoa hoe mila ministra maromaro izy mba ho vokatry ny zavatra nanoanany an'ny filoham-pirenena fianaratsoa kosa aloha tena nanoana ary tena nampiakatra avo ny kotin'izany filoham-pirenena zany fa hatreto aloha to ministra anankiray ny hitako nome avy any fianaratsoa raha tsy diso ka raha hiteny ianao am'le resaka ara-diplomasia ny anankiray ange diplomate fa ny anankiray ministra lokaly leto tsy na de hoe ao anatin'ny fifandraisana ary izy tsy diplomate izy aloha voalohany indrindra na de hoe manaraka ny filoham-pirenena makaizy izy tsy diplomate ka mino fa ny zavatra ny vote natao de consigne avy any amin'ny président mino an'izany tsisy ministra anankiray ka afaka hiteny hoe andray initiative ka tsy mitovy hevitra amin'ny président fa zay tiako atao no atao tsy isy zany fa tsy maintsy nisy tenerana fa ministra anankiray kosa tsy rarahako zay tenen'ny président fa ny azo mety amiko tsy afaka mikitika eo zany ianao manontany tena ny olona rehetra hoe misy ara de ny olona de manometsina anay mpanao politika satria manontany fa inona marina ny tena mahatonga nyity ministra anankiray ty hoe tsy voakitika tsy voataka tsy inona nefa raha ny deka nataony teto amin'ny firenena fa ohatran'iny de hoe izy tsy mahavaly zay de imezan'ny olona fotsiny nareo hoe mpanao politika sa tsy mpanao politika io samy manana ny secret io zay ny tena hoe samy manana ny mahakaiky azy amin'ny filoham-pirenena reo samy akaiky izy ireo mantsy na ny étrangera na ny anankiray samy akaiky reo satria ny anankiray efa nalefa ambassadeur de rehefa tsy mahita ministra tsony atao zay nge zavatra anankiray efa hita hoe ny filoham-pirenena ary am'izao fotoan'izao tsy mahita olom-baovao tsony ho atao ministra nommé ao zao de efa SCP efa ambassadeur ohatraohatran'izay ny fandehan-javatra resaka fifandraisana iraisam-pirenena moa teo fahita lavitra raha vavy iray tamin'ny herinandro lasa teo nampafantatra hoe efa eto ny Wagner ary hoe ho avy koa nefa amin'ny fifidianana lojika ve ny aya manoloana an'izany sarotra aloha mbola iny aloha zany mbola déclaration fotsiny iny satria misy ny atao hoe liberté de presse afaka miteny zay aloha manokana efa manadiady hoe fa tena eto ve ny Wagner sa mbola tsy eto fa ny eninay de hoe ho avy tamin'ny herinandro fa tsy nahazo confirmation zay na tena tonga ireo na tsy tonga fifidianany ty ho avy de zay efa manana ny programanay mialohan' zany fifidianana zany ary iady mafy zay avy tanjany sa programa tena hatongavan'izany ivadika aloha hevitra kely sika Andriamatoa Marcelin Razanakoto iresaka mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara mirongatra be zany resaka alabotry sy tsy fandriam-pahalemana maro samihafa indrindra moa tao ao de ny vonon'olona feno abibiana de feno farany teo olona maro be no ataoko hoe maro mihitsy no tratrany resaka kidnapping tany amin'iny faritry Morarano Korama iny te hantany hoe ho anao manokana inona ny olana tsy ahafahan'le fitondram-panjakana mifehy mihitsy an'ity resaka fandriam-pahalemana ity satria de tena efa miatra makoditry ny vahoaka ny fiaretana n'izany rehetra zany raha ny fahitako azy aloha io araka ny teneniko anareo teo hoe efa faible le efa misy faiblesse le fitondrana ny fitondrana tsy ny miaramila ny gendarme amin'ny polisy misy fa ohatran'ny atao réserve iandrasana
ny fihetsiky ny mpanohatra zay fahitako azy fahitako azy zay ny fahantrana koa nefa ny eo an-daniny tena mandombaravarana io nge indraindray ny tena nisy mpanao gazety anankiray moa ny teny mihitsy hoe ianao izy toatra ny miaro an'ireo jiolahy reo tsy miaro an'le jiolahy fa raha toko hoe tsika telo menada zao eto raha ianao mitondra vola sy mitondra henan-kisoa raiky lao anaty aro na za tsy manako hoanina ny vady aman-janako tsisy ariary ety am-posiko ka hitako le volanao mety ho tratra ny fakapanahy ihany io nge fa filazana ny tany mahantra ary ny ahy zany ny afatry fotsiny de zao isika mihitsy ny tokony hitandrina na ny fanananao vola ndraindraiky io mantsy misy ny olona mirere loatra ny fananam-bola de fantatry ny olona misy ny olona efa tsy tahotra tsy henatra manao volamena ery avony sotra ery zany zavatra rehetrarehetra zany tokony hitandrina ny vahoaka fa ny fandripahalema de irongatra tena irongatra eto satria samy miteraka ane raha samy miteraka anankiroa ny olona anankiray ny anankiray misakafo maraina atoandro hariva ny anankiray tsy mahita hoanina androany de zavatra mampalahelo zany satria zany efa hitanay amin'ny mampanao politika ny tena misy olona tonga mandondombaravarana ny tena ary mitaraina de gaga ianao hoe olona tanora mirijarija be tena mahavita miasa fa mitaraina hoe efa ny 2 andro zay zao rano mangotraka rano no ampangotrahana de asiana sira hoanina ny ao ambadika nefany mahandro sakafo be alaim-panahy am'izay le tsy manana de ovakiko ny tranon'ny olona io de tokony samy mametraka ihany aloha zany hoe ahoana ny ametrahako ny sécuritéako za Marcelin zao raha isavaky am-posiko nareo de tsy ahita vola mihoatra ny tsy fantatro de misy nefa ny olona de mandeha metsena de rehefa hanao paiement de avoaka daholo ny any am-posy aloha angalana kely an'le fakapanahy daholo zany ho an'ny olona tsika zany tsy misy tokony amin'ny fakapanahy an'ireo olona tsy manan'ireo am'izao fotoana zao mantsy nge tsy hoe le jiolahy efa tena tsy azo anarina tsony manao fa hatramin'le olona tsy mahay an'le asan'ny jiolahy lasa manandrana sitrany mba sakafo kely ny 2 andro sy 3 andro io kidnapping io satria raha ohatra ve fantatry ny olona fa tsy manam-bola Marcelin inona ny kidnappinao ny zanako inona no omeko anao eo zavatra ohatran'izany nge le izy fa le zay zany ny ahy zany ny tena anariko efa tena enjana ny fiainana ary misy olona efa tena tsy mihinana sy tsy misakafo misy ny olona efa mitsindroka zordira misy ny olona mbola mihinam-be de ny atao reo olona de ny fitandremana mba tsy hanome fakapanahy sasany farany amaraparana antsika andresadresaka andrimatoa Marcelin Razanakota andeha resantsika kely ny tanàna Antananarivo satria ianao ihany koa de mponina eto amin'ny tanàna Antananarivo ny commune urbaine Antananarivo amin'izao fotoana izao manentana ny amin'ny hoe tokony ny amin'ny tokony andoavan'ny mponina ny etra-trano matreo aloha tsy misy olana satria adidy tokoa ny fandoavana ny etra na izanaty zany ilay etra resahany eto de ilay nasiana fampiakarana hatrany amin'ny 1,100 farafakeliny na mihoatra mihitsy moa zany ny tabataba ireo mpandohetra tany amin'ny tambajotra tserasera ahoana no nandraisana ho an'izay manokana ahoana ny hevitrao momba ny etra-trano na Antananarivo lafo be ity io aloha io mihitsy no fampirisihana ny vahoaka anao ny tsy fanao ny olona efa sahirana efa tena sahirana ny olona de mbola forcenao ndray akarinao ndray ny etra ny zavatra nitediavin'ny olona ara de grasy hoe mba tsy mandoa etra-trano aloha atoato fa tena mafy ny fiainana nefa zao ndray ny olona mpandoavinao etra-trano tsy mety amiko le izy zavatra tena tsy mety ary tena nisan'ny teny tamin'ny olona hoe aza manaiky re olona tsy mety kosa le izy ny karama mampiasana miakatra ary zara raha miakatra ny fiainan'ny olona efa tsy zarizary ny etra mbola akarinao ny etra ndray nefa nao akarinao 1000% na 2000% ary ny zava-misy de Antananarivo ty potika tsisy jerena zay mihitsy raha mijery nge anao tsy misy tsony eto lalana ka hoe raha miala eto andeha ho any akadim-boaka ka hoe hiala amin'ny lalana ratsy ery amin'ny tigy ka iodina ho any anamotana ny eo ihany ny eo
lalan-dratsika io no lehanao any na iodina ty amin'ny pavé lalan-dratsika io no lehanao any de makaiza ary lehetra am'izao fotoana zao nanao déclaration ny fitondrana fa satria tsy vitan'ny commune Antananarivo tsony ny lalana de ny travaux publics anao ndray atanana azy fa raha commune hafa io za mino fa raha maire hafa io efa voataka teo satria nanitrosa am'samy voso ao amin'io commune io ohatry ny ahoana nefa ny fahampitehana teny moa ny be ny tanàna ndray mandeha hoe jamba zay tsy mahita ny fiovana eto Antananarivo eto tena jamba tokoa satria raha izahay mitondra tomobile moa de tena indraindray ianao miteny an'le olona mitondra tomobile aza de azirazira ohatry zany io tomobile io fa rehefa ianao mitondra tsy maintsy mianjera ihany le tomobile any nge le olany ny fampandrosona Antananarivo ny tokony andoavana etra nefa Antananarivo ara tsy mandrosoka ino za tena mitenin'ny olona hoe atao vita maso aloha ny fampandrosona eto de alohantsika netra fa tsy manino zay daholo tokoa aloha fa neho-kevitry ny olona any anatin'ny tambajotra tserasera tsy avitry ny tsy antany marina fa efa amarantsika fa te antankelanao ihany farany alohan'ny amaranantsika hoe nyresahana be tao anatin'ny tambazotra ny resaka fitsaram-bahoaka tao ao ary de hoe tena tsy rariny mihitsy ny zavatra mitranga satria tsy hoe akory le olona mangalatra no mena rariny araky ny resantsika teo fa ny zava-misy de babona katsaka anankiroa no amoizana aina vilany misy vary no amoizana aina de nisy kisarisary moa navoaka ny olona tamin'ny tambazotra ny hoe raha te angalatra be dia be de manaova politika fa raha te angalatra kelikely de miomana ho faty te haka ny hevitra ao manoloana ny trangan-javatra tahaka izany satria tena zay no zava-misy amintsika miteny zao na raisiko angamba le teninao farany hoe raha te angalatra be dia be manaova politika mpanao politika ane zao mahantra daholo raha nisy vola an'ireo mpanao politika ireo efa nisy hetsika goavana be teto amin'ity raha ataontsika hoe ny filoha teo aloha reny no eritreretin'ny olona manam-bola fa limité ihany ny zavatra azony atao ary raha io fitsaram-bahoaka misy lalàna io satria katsaka ve matoa le olona nakan'iny katsaka iny katsaka roa de mety noana izy de enao ve de tsy mba manana fon'olombelona ka mba hanontany azy hoe raha iza zao no nahita an'iny tsy fantatro za adaladala sa za mpanao politika rehefa hitako le katsaka anankiroa meny mety hiteny ary hoe apiora ohatra raha mbola tsy ampy anareo iny raha mbola tsy ranona anareo mahatonga le olona nakan'iny nona fa itsika koa zany ny tokony eritreritra ka za zany miantso ny mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana tokony ho samborony reny olona reny de sazina faran'izeny zany raha vilany misy vary ny bataina mazava be fa tsy volangeny ao anatin'iny ka hoe andeha hividianako tomobile na andeha hividianako moto fa vary raha mba nentina zao le vary mba nameniny zanany kely anankiroa na telo mba mety efa afakafaka le ankizy nge tsy mahalala tsy misy ka za tena manentana mihitsy ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana faizo reny olona manao fitsaram-bahoaka reny ary voaralany lalàna zany tena voararany lalàna ka iny moa mbola tsy hitako ny toen'izy iny hoe voasambotra ve le olona sa tsy voasambotra nakaiza le izy sa le olona ve mety olona tsy haiko be dia be ny zavatra azo interpretena an'le izy fa le izy moa tsy nahenona toyany tsony na hoe voasambotra le olona na efa nampidiriny eny antsefa le olona na natao aiza le olona mampalahelo reny zavatra reny ya ankasitrahana feno ny fitondranao any zany fa neho-kevitra rehetra zany Andriamatoa Marcel Razanakoto maro dia maro ny loha hevitra izay noresahana sy nirahana niaraka taminao teto ary nitondranao ny fahitanao ny raharam-pirenena sy ny raharaha mikasika ny tanàna Antananarivo ampahany amin'izany ty resaka hetra ity misaotra betsaka anao ny amin'ny faneho-kevitra izay nentinao ary amianay minitra vitsy ianao satria efa dia lasa dia lasa amin'ny fotoanantsika hitondranao ny teny farany milohan'ny tena marana ny fandarana. Teny farany ho ataoko zany voalohany indrindra dia miantso ny mpanao politika rehetra ny hery politika rehetra misy eto tsy akanavaka io na TGV io na Mapar io na TIM io na RMDM io na iza andao hitambatra fa zay mitambatra vato misy boky Estera zay miteny hoe ataoko ahoana ny jery ny loza anjoan'ny fireneko de mba dinio teny io mety ho anay aloha ny tena nitsangananay tamin'ny heritaona de zay mihitsy hoe ataonay ahoana atao ahoana rahalahy nijery ny lozanjoan'ity fireneny ity de miantso ny fanambara-kery amin'ny mpanao politika rehetrarehetra ary miantso koa ny vahoaka malagasy mino
fa efa voatsaranaareo zao satria ny mpanao politika foana ny mahazo tsiny amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ity fireneny ity mba jereo ny ataony tsy mpanao politika io zao zany motion de censure natao teo zany aloha mbola tsy nisy tao anatin'ny mpolo taona de anjarantsika rehetrarehetra mijery hoe inona marina le tsy nisy tao anatin'ny mpolo taona ny zay foana moa ny voizina hoe mbola tsy nisy filoham-pirenena nanao an'izao taloha afa-tsy za jereo ihany fa zao no atao hoe fitondrana tanora zao no atao hoe fitondrana mpandraharaha mba jereo ihany ny mpanao politika fa ny mpanao politika nge manana projet de société fa tsy mametrapetraka fotsiny hoe IEM inona ny anankiray tsy fantatro bokymeny tsy haiko e fa de jereo ihany zay zavatra zay a manainga ny vahoaka malagasy rehetrarehetra efa mafy ny fiainana manjoa de andao hiaraka hivondrony sika anavitra nyity fireneny ity ya mangasitraka anao a teny farany tena mafonja zay teny farany zay a angatranotsika rehetra ihany koa tany tokantrano tsy nisaraka taminay hatramin'ny fiafarany ity fandarana ity a apatsiahivina ihany fa isika rehetra zay maniry ny hiakatra tao anatin'ny fandarana dia afaka miantso anay amin'ny rahavavy a amin'ny larana zay iseho rehefa avy eo a de manasatsika ho avy atao anatin'ny fandarana hitondra ny fanio-kevitra omeko an'ny namana lira faralany tena famaranana ny fandarantsika de arak'izay fanambaran'ny Clémence Rary Nirina teo a dia zava-dehibe ny hevitra navotry ny vahiny ary heverina fa tsy natao henona fotsiny fa angalana lesona ho ampiarina satria de izay tokoa hoe tsy misy afa-tsy ny fanambarana hery no ahafahantsika miady amin'ny fahantrahana sy ny fahampitehana ny fahalovana eto Madagasikara tsaroa fa tsy isika samitsika ny tokony ifampifahavalo fa ilay fahantrahana ny tokony fahavalo iraisana ampsofeny ny afatra de antenaiko fa voaraintsika rehetra izany a isaorana ny vahiny isaorana Clémence Rary Nirina isaorana manoka ny faly kirakira ny tao amin'ny lafiny teknika izay kosa mametraka ny mandra-piona ao amin'ny fandarana manaraka indray tomboky lasy tomboky vavy